Eo amin'ny sihatry ny fambolena kosa indray dia tany Roma Italia ny 3-4 Jolay lasa teo ny ministra eo anivon'ny fiadinana repoblika misana ny fambolena sy ny fiompiana Rivo Rakotovao izay nanatrika ny fivoriana fa 70 ny vondro ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena ny akon'izay dian'ny ministra izay indrindra no arantsika anatin'ity sary manaraka ity. Nanatrika ny fivoriana fa 70 ny vondro ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena tany Roma Italia ny 3-4 Jolay lasa teo ny ministra eo anivon'ny fiadinana repoblika misana ny fambolena sy ny fiompiana Rivo Rakotovao ny fametrahana ny fanamby amin'ny fanjarian-tsakafo mbola maro ny ezaka tokony hatrehan'i Madagasikara hoy ny nambarany saingy efa misy ireo tetikasana roso amin'izay fahatratrarana ny tanjon'izay. Ny ray apately ny vokatra amin'izao fotoana izao zany ny vokatra tokony hohanina ray apateliny dia very na arina nefa tsy anilany misy olona matinona noho ny antony maro samihafa noho ny ady noho ny tsy fampitsakafo tsy fanjarian-tsakafo amin'izao fotoana izao nefa ray apateliny vokatra dia ataoko lasa any amin'izao tirangamba zay ny azo lazana azy zay ny ataony zareo le déséquilibre eo amin'ilay izy zany no rehefa sehatra lehibe ohatr'izany moa dia ohatr'izany ny fomba ady hevitra nefa nangatahana ihany koa zany ny engagement tsirairay hoe inona mba tokony ataon'ny firenena tsirairay eo amin'izany eo amin'ilony fiovovan'ny toetrandro ny raisiny DG ny efa manokana moa ny délégation zay koa mba ahafahana mandigny ireo dossier atsika manokana atao zany resaka valala izay misorany atsika hoe tena nety ny tetika azy nataonareo satria tsy nampiasa hélicoptère tsika tsy nampiasa ninona fa tanatin'ny fomba mahombona fa atsika andresin'ny valala dia nresaka ihany koa tsika le coopération sud-sud miaraka amin'ny sinoa sy ny FAO dia nresaka ihany koa lay resaka fanisam-bahoaka izay isy andeha atoato dia hoe mba mangataka fanampiana ara-teknika tsika sy ara-bola amin'ireo partenaire maro samihafa mba ahafahana anatin'ilay fanisam-bahoaka zay tonga dia mampiditra an'ilay recensement agricole azahoana mametraka statistique agricole dia teoneo moa da miaraka mivory tamin'ny hafa mba ahafahana anazany satria tena ilaina be tara be tsika folo taona lasa zay tsika ny nanao andrana efa vita ihany le izy fa tsy hitany valiny farany ka sarotra be ny manao ny kajikajy sy ny planification zany satria tsika tsy manana an'izay hoe tena fomba fanao statistique zay ahafahana tena mahafantatra ny eo amin'izay sehatra ny fambolena sy ny fiompiana izay hatrany dia nanambarany ministra fa nalefahana ny fepetra entina iarovana ny Madagasikara amin'ny firongatry ny fièvre afteuse tao Maurice eritaona lasa izay ary apetraka kosa ny fepetra entitra ahafahana miaro ny mpiompy sy ny malagasy amin'ny ankabeny manoloana ny firongatry ny gripam-borona izay niparitaka tao Afrika Atsimo.